Nanatrika ny fivoriambe isan-taona ny vondrona bady na ny Banky Afrikana ho an'ny Fampandrosoana izay Notanterahana tany Marrakech ny volana May lasa teo. Ny delegasiona malagasy nitarihan'ny italiany foibe nitairim-bola-panjakana Andriamatoa Orlando robimanana. Nahazo fankasitrahana manokana avy amin'ny filohan'ny bady moa i Madagasikara no ireo ezaka vita tao anatin'ny krizy. Ravakarandramanalina no mitondra ny fanadihadiana. Ny zotra araka ny tokony ho izy ny fandrindrana ny teti-bola-panjakana nandritra ny krizy na dia mbola somary ambany aza ny tany fiakarany araka-raina ho an'ny Madagasikara. Raha enina isan-jato mantsy ny tany zany aty Afrika, ny tany araka-raina aty Madagasikara tamin'ny taona 2024 dia mbola latsaka izany araka ny nambarana Andriamatoa Donald Kaberuka filohan'ny bady na ny Banky Afrikana ho an'ny Fampandrosoana. Nandritra ny fionany tamin'ny delegasiona malagasy tamin'ny fivoriambe isan-taona ny vondrona bady Notanterahana ny 17 ka hatramin'ny faraika amin'ny 30 volana May lasa teo tany Marrakech, Maroc moa no nanambaran'izany. Ny dera manokana ny ezaka vitan'ireo teknisiana malagasy ny filohan'ny bady izay nankahery azy ireo anohy ezaka efa natombony sy anamafy ny fanarenana ny tontolo ara-toekarena eto amin'ny firenena. No mariny fa vonona anampy hatrany any Madagasikara ny bady. Ezaka lehibe nataon'ny foibe nitairim-bola-panjakana moa ny fametrahana ny fitantanana madio ny vola-panjakana. Nandeha araka ny tokony ho izy ihany koa ny fampidinan-draharaha ny fitantanan-dra-panjakana nandritra ny krizy. Ireo kosa no nasongady ny Orlando robimanana taleny ny foibe ny tairim-bola-panjakana tamin'ity fionana tamin'ny filohan'ny bady ity. Nanatrika ny fivoriambe isan-taona ny bady Notanterahana tany Marrakech ny delegasiona malagasy izay notarihan'ny taleny foibe nitairim-bola-panjakana. Lohahevitra tamin'izany moa ny hoe fanovana ara-drafitra ny kontinanta afrikana.